RTL, manolotra ho anao. Au cœur de l'actualité du Jité, en roulant avec Continental Auto. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny Dremin tonga soa atao anatin'izao Jité ny talata 12 marsa izao dia miarabantsika rehetra Malagasy ihany koa tratry ny taombaovao Malagasy androany ny ao anatin'ny vaovao izay horesantsika ny eo amin'ny resaka politika dia tonga soa mantsara eto Madagasikara Ramatoa Lalao Ravalomanana niaona tamin'ny reniny izy io maraina io ihany nisy ny resadresaka izay niarahany ekipan'ny Jité taminy ny eo amin'ny social kosa dia Miditra eo amin'ny taombaovao Malagasy isika amin'izao fotoana izao fantatry ny Malagasy tokoa ve izay taombaovao izay ny valiny dia ho hitantsika ato anatin'ny le Jité ihany koa ny eo amin'ny vaovaony fait divers indray izay hoentin'ny Edouard ao anatin'izay vaovao hoentin'izay dia nisy fanafihana ny sesy tao amin'ny tanàna maromaro ao amin'ny boriboritany fahatelo ny alina teo jiolahy ny rongo fiadiana mahery vaika no nandrobateny. Ny eo amin'ny vaovao avy any ivelany izay horesantsika satria mahakasika antsika Malagasy katolika ihany koa dia niditra eo amin'ny conclave ireo kardinaly 520 androany ho hitantsika eto ny fepetra rehetra sy ny fandehana izany conclave izany ary farany eo amin'ny vaovao insolite dia ho hitantsika fa misy tanora n'izao fotoana izay manao super héros amin'ny tena fiainana manenjika ny mpanao ratsy eraky ny lalana dia manasanao anaraka ny le Jité hatramin'ny farany ho raisintsika voalohany hifaranao soavana hiresaka ny vaovao politika. Miaraba ihany koa ny mpanaraka ny le Jité rehetra amin'izao takariva izao araky ny efa natsidikirijy tahina teny ampiandohana dia io maraina io tamin'ny 5:10 minitra raha ny marimarina kokoa no nigadina teto mpitandrazana Ramatoa Lalao Ravalomanana andeho arahantsika avy hatrany ara ny sary mandrakotra izay. Efa taona aty aoriany ny nahasesitany azy vao afaka nitsidika ny tany indray Ramatoa Lalao Ravalomanana. Tamin'ny 5:10 maraina no nigadina teny Ivato izy ary dia tonga namagny ireny teny amin'ny klinika Akato Fotsy avy hatrany ny tenany. Tena tondreko mato dia hijery andreko satria tena marary izy zany. So izy zao avy tao mbola tsy mahalala mihitsy izy. Tena mbola reraka izy. Tsy mahafantatra anahy mihitsy izy ka. Araky ny fantatra 15 andro eo no fe-potoana nomen'ny fitondrana tetezamita ahafahany mijanona eto an-tanindrazana saingy azo alavay ny fe-potoana io arakaraky ny fivoarany toe-pahasalamandreniny. Tonga nahakasy tany Afrika Atsimo i maître Yantra Razafimanantsoa sy ny ministra Olgara Malasan tao ihany koa ny solitena ny Sadek notsipihin'ny reto farany izay mpanelanelana amin'ity raharaha ity fa tsy mahazo mamory olona amin'ny resaka politika Ramatoa Lalao Ravalomanana ny maha olona trany no resaka azony atao. Tonga niaraka tamin'ny Davida Thierry nantolany ny tenany ary ny fitondrana ihany no iandraikitra ny fiambenana sy ny fivezivezen'izy ireo eny faravohitra no ivantanan'izy ireo mandritra izany. Manoloana izay indrindra dia efa niresaka fiambenana ihany isika tao anatiny ny fanadihadiana voalohany iny izay anisany andraketany mpitandro ny filaminana satria efa voasotry ny tondrozotra tokoa amin'ny andin'ny faharoapolo izay mikasika ny filaminana sy ny fiarovana Ramatoa Lalao Ravalomanana izay arahantsika indray ary ny sary. Tafiditra ao anatin'ny fanarahana ny andin'ny faharoapolo ny tondrozotra izao fihetsika izao ny Ankolafy Ravalomanana nanaja ny toromatrika napetraka ny Ankolafy raha ny nambaran'izy ireo ary raha toka fanaraka hatrany hatrany ny rehetra amin'ny fampiarana izany dia hiverina amin'ny filaminana ny firenena. Ny CIRGN ihany koa dia tonga teny faravohitra ny tafa sy ny dinika mikasika io resaka filaminana io. Tongeto moa zahay araka ny eo amin'ny feuille de route ny article 20 ngamba raha sy diso hoe ao anatiny mihitsy ny fiarovana ny fianakaviany eto maître mety andiso loatra mba hitsokelo diso fitenenako fiarovana ny fianakaviany présidente olo ny tomate Ravalomanana zany sy fianakaviana ka ndoko eto anao zay ao anatin'ny fianakaviana izahay dia manarateraka zay feuille de route zay zay nakatoavy eto amin'ny tany sy ny firenena ka ny atongoavanay sanatria hoe zavatra hafa fa amin'izay ataontsika hoe sécurité-ny zay. Dia zay natokavana eto hididiniko aminareo hoe manahoana ny atao amin'ny sécurité marina fa manana sécurité-nao manokana ianao fa zay kosa dia tsy afaka matokondraitra voalohana eto amin'ny fahatanana Antananarivo tsy afaka izy matokondraitra voalohana amin'ny région Mangazy raha sanatria misy zavatra mahazo anao. Ankoatra ny fitsidihan'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana ny reniny dia hikarakara ny taratasy rehetra mikasika ny orinasa Tico ihany koa ny tenany raha ny fantatra.
Tsy fotoana fanakianana ny asan'ireo mpikambana ao amin'ny filankevim-pampihavanana kosa intsony izao efa miroso amin'ny asan'izy ireo ankehitriny izay no arahantsika indray ato anatin'ity fanadihadiana ity. Tsy misy azo atao intsony ho an'ireo izay mbola ninitsy mankasitraka ny mpikambana ao anatin'ny filankevitra ny fampihavanana malagasy. Roso amin'ny asan'ny FFM ary ny maika indrindra dia izay ampilaminy, ampitony ary ny fampihavanana ny firenena. Eo ihany koa ny fanasitranana ny fery izay hiatrehana ny fampandrosoana vaovao sy ny fifitianana. Ny zara telo ny zavatra andininay ny voalohany dia mikasika ny andraikitry ny mpikambana amin'ny FFM araka ny lalàna 2012-010 ary ny dinina faharoa dia mikasika ny toesaina sy ny etika hoentina manatanteraka ny asa ary ny fahatelo dia mikasika ny fampihavanana izany hoe ny fampihavanana ny famaritana ny fampihavanana inona moa ny antony ny ilana ny fampihavanana ahoana ny fomba hanatanterahana zany fampihavanana zany. Efa manomboka mifidy izay ho filoha sy mpikambana ao amin'ny birao ity androm-panjakana ity. Amin'ny herinandro ity ihany dia ho fantatra ireo birao sy fandaharam-potoanan'izy ireo raha tsy misy ny fiovana. Ny birao-ny FFM dia amin'izao fotoana izao zany efa misy ireo miandraikitra ny anaovana ny appel à candidature ny filoha. Dia ho hitanareo ihany zany fa io moa zany manana 12 andro ananganana zany birao zany. Mila manova fomba fijery ihany koa manomboka izao ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tokony ho foanana ny sazy mba hijerena akaiky ny fiainan'ny malagasy. Voalaza ny soro-dalana ihany koa mantsy fa rehefa tafatsangana daholo ny androm-panjakana rehetra dia ho jerena itrango izay heverina fa maika ihany koa. Mitohy kosa ny fampiofanana ny mpanao politika niavaka tamin'ireo fiofanana natolotry ny EIZA hatramin'izay ny nataon'izy ireo androany niaraka tamin'ireo mpanao politika ireo satria dia niompana tamin'ny fanomanana ny fifitianana tanteraka izany. Noho izany dia nandray anjara tamin'izay indrindra ny Jité. Ankoatra ny fampiofanana efa voahoman'ny EIZA dia tsy natao ambanin-javatra ny fakana ny hevitry ireo mpanao politika mpandray anjara tamin'izany. Niompana tamin'ny fanomanana ireo olona andray anjara mivantana amin'ny fifitianana ny atrikasa fanofanana. Fanaraha-maso akaiky sy fikarakarana fifitianana manomboka amin'ny fanavaozana lisitra mifidy hatrany amin'ny fanisam-bato ary ny voka-pifitianana vonjimaika ary nandray anjara tamin'ny fanampiana ny EIZA hanofana ireo mpanao politika ny senita. Ny andraikitra ny mpanao politika manindrika fifitianana dia manomboka amin'ny fanoratana ny anarana amin'ny liste électorale hatramin'ny farany zany hatramin'ny proclamation des résultats provisoires. Ny mpanao politika amin'izao fotoana izao dia mavitrika te halala hoe inona marina ny lalàna mifehy ny parti politika mandritra ny fifitianana tontolo ny fifitianana rehetrarehetra amin'ny processus électoral zany. Nanamafy ny fahavononany ihany koa ireo mpanao politika avy amin'ny ankolafy samihafa sy avy any amin'ny faritra. Ny fiaraha-miasa mazava ho azy efa manomboka dian'izao satria ny rapporteur en sénite teo izay misolo tena ny présidente ny sénite dia efa nanamafy ary ny antso ihany koa ny antoko politika rehetrarehetra mba hiara-iasa akaiky amin'zareo mba izorana any amin'ilay fifitianana mangarahara sy madio izay ekeny rehetra ka raha ohatra ka zareo ara manasa hoe tongava miara-miasa dikan'izay zany tsy andriandry ianao hoe efa mandeha fifitianana zay ianao vao hiazakazaka hoe andeha hijery hoe inona ny zavatra mitranga ao fa dia ny aty aloha zany ianao dia efa mandray an'izay andraikitra zay. Ny tanjona ho ireo mpandray anjara rehetra tamin'ity atrikasa ity dia ny ahazoana fifitianana madio mangarahara ary ekeny rehetra. Izay ny vaovao politika mbola iresaka ny vaovao fait divers isika fa mialoha izay aloha dia hitondra ny vaovao mikasika ny taombaovao malagasy mikasika an'ireo mpianatra any Chine ary mikasika ny tolo-tanana ho an'izareo any atsimo irindra tahiry amin'ny vaovao sosialy. Miarabanareo rehetra amin'ity andro azo lazaina hoe manatantara ity satria dia maromaro tokoa ny zavatra nanamarika nyity androandroany ity. Tafiditra ao anatin'izay ny fankalazana ny taombaovao malagasy izay azo lazaina farany eto amintsika manokana dia mbola tsy dia tena tafiditra ao anatintsika malagasy ny fankalazana izay taombaovao malagasy izay. Raha ny teny andohalo androany dia vitsivitsy ny olona tonga nanatrika ny asaramanitra ho an'ny teny ambohitra biby indray kosa dia betsaka satria ny toerana moa zany dia mbola tafiditra ao anatin'ireo hoe vohitra isan'ny mbola mandala izay maha-malagasy antsika izay. Taoriny avy tsy maty fomba atao mialohan'ny taombaovao malagasy dia nomarina androany tena ivo ny asaramanitra ilay antsoina hoe taombaovao malagasy fanisana andro araka ny avy ao amin'ny trano koltoraly malagasy.
Tsy tena risika ny olona raha niteto andoalo. Misy ihany ny efa nanomboka mifandoka tsikelikely amin'izany. Nanomboka tamin'ny herintaona zao tena tahita tamin'ilay izy hoe taombaovao malagasy ohatra tsy nianatra misy androany no ilay taombaovao. Azo tsy niasa dia voalohany fomba manaky satria manaka an'izy aza fa malagasy ah. Zarazara ny faneho-kevitra raha mikasika ity fotoana iray ity. Le izy aloha zany tonga dia ohatran'ny hoe malahelo be aho satria jereko ny vitany ramadan'ny musulman dia efa nomeny fanjakana andro tsy fiasana nefa ny taombaovao malagasy ny raha mampalahelo be zany dia ohatran'ny makarary fo be zany le izy zao hoe ny sisan'ny malagasy. Ho an'ny teto ambohitra biby, tonga maro ny olona nandritra ny hetsika ny karakarainy ny taranaka ambohitra biby niaraka amin'ny orintanà sy ny trano koltoraly. Tsy dify amin'ny fankalazany ity vohitra ity satria nanambara izy ireo fa Ralambo no isan'ny nitarika ny fankalazana. Nanome fanazavana mikasika ny resaka mandeha momba ny fahasamihafan'ny daty tokony anatanterana ny taombaovao malagasy ny solotenan'izy ireo. Zavatra anankiroa no iaingan'ny taombaovao malagasy ka tokony ho tsaroana. Ny voalohany dia izay fanambara teo hoe fifanafihana kitana sy ny masoandro ny alamady ny tsinambolana dia mifanandrifindrify zany amin'ny volana marsa na avril tahaka an'izao ny taombaovao malagasy. Hosahirana eto isika hoe nendra dama ve no raisina sa nendrana pomerina ve no raisina sa nendra lambo ve no raisina sa nendra navalona ve no raisina sa nendra soerina no raisina. Zahay zany dia milaza hoe tsy tokony ho sahirana ny malagasy fa tsy ny aniverseran'ny mpanjaka ny tokony ho raisina ho taombaovao fa zay tena taombaovao ny tokony ho raisina. Ny 5ambinifolo sy ny 6ambinifolo marsa kosa no anamarian'ny mamelomaso ity taombaovao ity. Miray daty amin'ny omaly sy androany izy ireo saingy noho ny mahavitoam-piasana ny omaly sy androany dia atao amin'ireo andro manaraka ireo ny fanamariana sy ny fankalazana ka tsy isiova amin'izany ireo fombafomba tokony atao mandritra ny asaramanitra. Makasika ireo mpianatra any Chine kosa dia nanambara ireo ray aman-dreny izay mipetraka eto an-tanindrazana moa zany io atoandro io fa nahavoaray mailaka satria dia misy ny mpianatra iray maty any Chine any dia Irakotomalala Bruno. Fantatra moa zany fa amin'ny zoma izao no atongava ny vata mangatsiaka ny mpianatra ity eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato raha ny fanazavana nataon'ireo ray aman-dreny ireo dia aretim-po no nahafaty an'ity mpianatra ity satria efa ho iray volana zany zay no maty taty Madagasikara ny ray aman-dreny ny Bruno ary dia hoe vokatra izay no nitarika ny fahafatesany dia mbola hoentina amintsika eto ihany ny mikasika iny tranga azo azaina hoe mampalahelo iny. Izay ny momba ireo mpianatra any Chine ny any Atsimo ihany koa dia mampalahelo ny maro satria dia mitohy ny tolotanana sy ny fanampiana ho an'ireo traboina any Atsimo. Nigadona androany teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'ny Ivato ny iraky ny fanjakan'ny Dubai izay mitondra izay voatsirambiny tanan'izy ireo ho fanampiana ireo traboina any Atsimo. Entana milanja 100 taonina ahitana tranolay, akanjo vaovao, vovo-dronono, paty, groupe électrogène, popy fitrohana rano ary fitaovana hanadiovan-drano no voatsirambiny tanany reto iraky ny mpanjakan'ny Dubai reto dia Saleh Zahar Al-Mazouri sy Faisal Al-Shiri. Avy amin'ilay fikambanana mpanao sasoa ny mpanjaka Mohamed bin Rashid Al Maktoum ireto fitaovana sy sakafo ireto izay mitentina reta-prisa diranina no any. No marian'ny Saleh Zahar Al-Mazouri izay talen'ity Mohamed bin Rashid Al Maktoum Humanitarian and Charity Est ity fa tsy fanampiana akory ireto fa fitsinjovina ny maha-olona fotsiny ihany. Nanambarana ny hidina any amin'ny tapany atsimo nosy teo izy ireo hijery fotony mba ahafahan'izy ireo mamantatra izay teny ilain'ireo mponina trabony tamin'ny fandalovan'ny rivotoza arona farany teo. Miara-miasa amin'ny Access Humanity sy ny sampany vokovokomena iraisam-pirenena eto Madagasikara izy ireo amin'ny fitsinjarana ireto fitaovana sy sakafo ireto satria efa nisy iraka manokana avy amin'ny fanjakan'ny Dubai ny aloha lalana tany atsimo mijery izay tena sahirana mila fanampiana maiky. Na izany aza dia nanamafy hatrany Saleh Zahar Al-Mazouri fa tsy hanavana finoana sy fiaviana izany fa ho tsinjaraina mitovy avokoa. Tsy evina ihany fa efa nisy fanampiana milanja 20 taonina ihany koa avy amin'ny fanjakany Abu Dhabi tonga nisabotsy lasa teo ka nisampany Croissant Rouge eto amintsika no niandraikitra ny fitsinjarana izany.
Izay ny vaovao sosialy teto an-toerana mbola hijanona iaraka amintsika ety ihany ianao tahiry resaka ny vaovao mikasika ny fifidianana ny papa vaovao fa izao aloha dia ho raisitsika Idré Edouard hitondra ny vaovao ny fait divers. Dia faly miarabanareo mianadahy izay manatrika eto ary ianao amin'ny tokantrano kosa dia tolorana ny araba amin'ity takariva ity ary nefa voalaza tokoa dia nisesy ny fanafihana ny alina teo avy tany Anjanahary ka hatrany Ankadifotsy ny orory ny tokantrano izay nolalovan'ireo jiolahy mitampiadina tsy natahotra fa nanapoaka basy avy hatrany izy ireo vola antapitrisany firavaka volamena fitaovana maro samihafa izany avokoa no lasan'ireo olon-dratsy nandritry ny fandrobana no tanterahina amin'ny. Tany Anjanahary no nanombohan'ny fanafihana ny alina teo tokony ho tamin'ny 12 ora. Tokantrano iray no nidiran'ireo jiolahy ankeriny ary nangalaran'izy ireo vola amantapitrisany raha ny fitantarany ity fianakaviana ity izay notafian'ny jiolahy ny alina io ihany. Avy tany ireo olon-dratsy tokony ho enda ny rongo fiadiana mahery vaika no niditra ankeriny tato indray. Nandrahona fa polisy izy ireo ka nibaiko ireo izay tao an-trano mba amovaravarana tokony ho tamin'ny 2 ora maraina teo ny andro tamin'io. Sady hoe tsy polisy zany reo satria izy niantsoantso be hoe polisy efa vao basy ty sady tena manapoka ihany izy manao rafalina amin'io dia tafiakatra tao ambony tafiakatra tao vovany amin'izay zany ity dia za zany tenen'ilay lalaky ndana miakatra ny ambony. Teo dia nisy ny fanoherana ka nitifitra ireo jiolahy ary nikendry ny hamono hahafaty mihitsy satria tsapan'izy ireo fa vonony hiaro ny fananany ireo tao an-trano. Nivariraraka nitifitra tsy nisy ny naratra tamin'ireo voatafika saingy mainy asidra kosa ny iray tamin'ireo jiolahy. Dia niakatra tany ambony dia nidina teto efa inona efa nitsoka daholo efa nisy tonga tary ambany be tary ara ny sasany maro be izy dia le asidra ny hitako tatsy dia le tratra farany teto nitorako tamin'ny asidra dia nitotona tamin'ity moa le bidon fa za sura hoe izy zany niazakazaka teo ampilisatra dia tafatraka ohatry zao nefa ny asidra ko nitotona mihitsy nandritran'izy le nitraka iny sura zany fa tsy maintsy voany asidra ny tarehy. Tamin'izay fotoan'izay indrindra no tonga ireo mpitandro filaminana avy amin'ny ery vonjitaitra ary dia mbola nandrahona tamin'ity fidanitra ihany ireo jiolahy teo ampitsoahana. Tamin'ny 2 ora maraina ihany koa dia narenesana korontana ny teo amin'ny manodidina ny klinika Ankadifotsy. Teto dia mizara ny hevitra ireo izay milaza fa nisy ifandraisany amin'ny fahatongava Rtoa Lalao Ravalomanana ireo izay nanambara fa mitady fitsaboana akaiky ilay mainy asidra. Ankeriny ihany koa nefa no nidiran'izy ireo tao amin'ity toeram-pitsaboana tsy miankina ity. Nandaka tapoka le sécurité zany sady namoa le varavarana tapoka dia izy nitsirara dia le sécurité nitsoka ny antovonjy izy aloha nitondra basy fa le tsy nanapoaka basy izy fa avy eo zany niverina dia nanapoaka basy nanafila tany vilata. Tsy nahazo ninninona tao amin'ny klinika izy ireo ka rehefa nivoaka avy tao dia niditra ankeriny tao amina trano teo amin'ny manodidina ihany. Hitan'ireo niaram-bohina mantsy ny akanjon'ilay mpiambina tao amin'ny klinika nalain'ireo olon-dratsy. Tamin'izay dia tafiditra tao an-trano ireo jiolahy mitady vola sy firavaka mahery ny 4 tapitrisa ariary ny fanombanan'ireo kojakoja lasan'ireo jiolahy. Mandry andriranantsy ny tanàna. Voatsely izay no nisy ny hetsika fisafona nataon'ireo mpitandro ny filaminana. Hatreto anefa dia mbola tsy voavahatrany ty olana makasika ny fanafihana mitampiadiana ity. Izay koa no entina mamaly ireo izay nanontany tao anatin'ny Facebook ny momba ny pobasy izay rea nandritry ny alina teo tamin'ny faritra Betongolo Ampahibe sy ny manodidina iny ity fanafihana izay efa maro na dia efa eo ihany ara ny fepetra izay raisin'ireo mpitandro filaminana saingy mbola tsy araisana vokany izay mahafapo aloha raha ny amin'izay fifehezana ny fandriam-pahalemana izay. Vaovao avy amin'ny polisy-pirenena kosa dia rongony telogony milanja 80 kilao no saro natao amina ramatoa iray isan'ireo mpamatsy ity zava-mahadomelina ity eto Antananarivo. Tao an-trano ny tenina monitana no nahitan'ireo entana ary efa nisy tamin'ireo rongony no efa vita fonosana tamina arona plastika kely ary amidy 400 ariary ny sachet iray. Tamin'ny fanajadiana no nahafantarana fa avy any iosy ireo rongony ireo ary taxi brosy no nitondrana azy nakatia Andrenivohitra. Natolotra ny fampanoavana androany ny rara izay eo ampelantanan'ireo polisy avy ao amin'ny sampana misahana ny zava-mahadomelina na ny stup.
Rapitso kosa raha zany hoe rapitso alarbi no hiakatra fitsarana ny vehivavy izay voaroroy no misy roky olona amin'ny fikarakarana taratasy azona miasa any ivelany toa ny Koweït, Liban sy ny sisa. Ny sabotsy teo no nahatratrara ny teo anivon'ny zandarmerie pirenena azy ary nanolorana azy ny fampanoavana. Tamin'izay dia fisolokiana karazana olona samihafa amin'ny vola amanetsy ny tsirairay avy no ny ampangana azy tamin'izany ary hatramin'izao dia mbola antsoina hatrany ireo izay mety ho niaran'ny fisolokiana mba hanantona ny mpitandro filaminana izay miandraikitra ny rara. Dia raha misy olona victime man'le Sky Agency zay le anarana société dia manantona anay zany zareo satria efa maromaro le olona tonga mitory. Sy ho anareo moa zareo zany eo amin'ny 3 millions de francs eo zany no alainy isaky ny olona miaraka amin'izany ny anaovana passeport sy ny visite mbola amboniny ihany zany. Ny moto sy ny taxi be no isan'ireo tsy manaja ny lalan'ny fifamoivozana taorian'ny hetsika faobe natao ho fanentanana amin'ny fanaovana arloha dia tsy mbola tody izany tanjona izany. Hita manerana Antananarivo ary ireo mpitandro filaminana nanao fizahana ireo moto izay tsy manara-dalàna ireny. Mitombo ny tsy fanaran-dalàna eo amin'ny mpampiasa ny arabe indrindra eto Antananarivo renivohitra. Voatondro manokana tamin'izany ny mpitaingina moto sy ny taxi be. Ho an'ny mpitaingina moto rehefa natao ny fanentanana ny amin'ny tsy maintsy hanaovana arloha ny zavatra hita dia mitondra ny moto ihany no manao izany fa na ny olona entiny tsy manao. Manomboka izao dia tsy andeferana ny tsy fanaovana izany arloha izany ho an'izay rehetra eny ambony moto sy manao taingim-be mitondra olona mihoatra ny tokony ho zakany. Dia manao dobla tsy manao casque fa ny papier zany presque fara-dalàna daholo. Inona sazy mahazo an'zareo zany rehefa mifiazay? Ny instruction azy zany le hoe miditra tsara lalàna izy mandohan'le amende immédiatement aloha zany hoe sanctionné izy amin'iny dia tsy mihetsika io moto io ratsy mahazo casque izy avy any amin'izay alehany any zany hoe miainga eto zany mitandrina en règle izy. Pepetra enitra ihany koa no noraisina ho an'ireo mpitondra moto manivaka amin'ireny lalana tsy azo ifanenana ireny sens unique na sens interdit toy ny fampidirana fourrière ireo moto mihitsy raha ilainy zany. Hita soritra eny amin'ireo mpanamory moto ihany ny fahasosorana amin'ny fanasaziana azy ireo saingy mahatsapa ny tena antony izany ihany anefa avy eo. Izy misakana zany noho ny ike raha accident dia zay ihany voamine dia mahafinaritra ary normal izy manakana anay tsy misy lohan'ny sakana anay. Ny ankabeazany lozan'ny fifamoivoizana vokatry ny moto ka mahafaty ny mpitondra azy na ny olona mpitaingina azy dia ny tsy fanaovana arloha avokoa. Fitandrona ny ain'ny mpitaingina avokoa nefa no anton'izao hetsika izao fa tsy filambany ny velively. Entanina trano ny tsirairay amin'ny fanajana ny lalam-pifamoivoizana. Vary 4 taona sy voamaina fitogony ary akanjo fitafy no anjara biriky nentin'ny fianakaviam-be ny polisy pirenena izay tonga tany Toliara nizaha ireo traboina vokatry ny rivodoza arona ny sabotsy teo. Fanazavana. Voninkazo mahatratra ny ministry ny filaminana anatin'ny contrôleur général de police Rakotondrazaka Arsène sy ireo talisan-tsokajiny eo anivon'ny polisy pirenena no tonga nanosy ireo traboina tany Toliara. Tamin'ny lahateny no nampahery ireo traboina ny ministry ny filaminana anatiny ary nanolotra vary 4 taona sy voamaina fitogony ary balina na friperie miisa 4. Nilaza ihany koa ny ministre fa efa ankoatra ireo fanampiana noentina mivantana ireo dia efa misy ny nomena tany Antananarivo. Ka izay mihitsy ny antony anankiray nahatonga anay nidina teny taty an-toerana satria hijery ny zava-misy mihitsy ny hoe inona daholo no zavatra voana hoe fitaovana simba nandritra ny cyclone iny ka tsy nieto rery fa hatrany amorondre araka ny aminay dia tifitry ny rano ihany koa ny tranon'ny commissariat miaraka amin'ny tribunal sy ny chef district. Fantatra ihany koa fa polisy miisa 220 miasa any an-toerana no traboina. Nahatsiaro manokana ireo namany polisy manerana ny nosy ka nanangona izay fohy ary natolotra nandritra io fotoana ihany koa izany. Tsy lela vola no natolotra fa navadika vary sy voamaina ary fitaovana samihafa ny vola voavory. Vary 20 gony, voamaina 4 gony, balina friperie miisa 7, miampy savony sy fitaovam-pianarana ho an'ny zanak'izy ireo. Nandritry ny fiaonana natao niaraka tamin'ireo polisy rehetra miasa ny an-toerana ihany koa no nampatsiahivana fa tsy tokony iraviravin-tanana amin'ny polisy na dia eo aza ny voina ampiseho satria amin'ny toy izao no tena fanaroaraotana ireo olon-dratsy.
ary tsapanao fa tsikaritrao moa zany fa misy ny tsy fahatombana ara-teknika izay iainantsika eto amin'ny le Jité amin'izao takariva izao. Ny anton'izany dia ny tsy fahatosehan'ny milina transfo ny jirama izay isan'ny mahatapaka ny jiro ety amin'ny faritra manodidina ny ankoron-drano iny. Raha ny fanazavana voaray avy amin'ny tompona andraikitra ao amin'ity orinasa ity dia nanambara izy ireo fa dia rahampitso no anatanteraka ny fanamboarana ity transfo ity. Efa nanomboka alina moa izay olana izay dreria ary dia nitoy androany tontolo amin'ity faritra koron-drano iray manontolo ity, izany hoe ny ponina eto dia ao anatin'ny fahatapahana tanteraka amin'izao fotoana iresantsika izao. Iresaka ny fifidianana ny papa vaovao isika, iresaka ihany koa ny andraikitra miandry izay papa vaovao osolo ny Benoît fahinambefolo izay. Misy ihany koa ny vaovao insolita iresahana andreto tanora izay miezaka manenjika ny olon-dratsy eraky ny lalana ireto, ary iresaka ny fanatanjahantena isika ny basket sy ny baolina kitra ao aorian'ny dokam-barotra. Simplifiez-vous la vie et payez votre facture Dirama par RTL Monnaie. Envoyez simplement votre référence client sur facture Dirama, puis espace, suivi de la référence encaissement par SMS au 444 pour vous inscrire. Vous recevrez la confirmation de votre inscription. Tous les mois, vous recevez le montant et le numéro de facture à payer par SMS. Pour le paiement, envoyez le montant au surnom Dirama et saisissez dans référence votre numéro de facture sans espace. Souscription gratuite, frais de transfert le moins cher, présent partout. RTL. Misaotra antsika rehetra hatrany mbola miaraka aminay eto amin'ny Dreamina amin'izao talata faharoa ambin'ny folo ny volana marsa taombaovao malagasy izao. Hiditra eo amin'ny tapa faharoa ny le Jité isika iresahana ny vaovao insolita na hafakely, iresahana ihany koa ny vaovao ny fanatanjahantena fa ny anomboantsika azy dia ny vaovao avy any ivelany izay mikasika ihany koa antsika malagasy. Eo amin'izay vaovao avy any ivelan'izay dia nanomboka androany araky nefa voalaza tamintsika omaly ny fifidianana ny papa vaovao na ilay antsoina hoe conclave. Inona avokoa ny fepetra manahoana ny fandehan'izay fifidianana izay tahiry? Voalohany indrindra amin'izay fepetra izay dia tsy maintsy kardinaly avokoa ireo mandray anjara mandritra n'izay conclave izay ary ho an'ity conclave 17 sy 20 ity dia misy 510 ireo kardinaly ireo ka ao amin'ny efitran'ny 16 ao a Vatican no anatanterana izay manelanelana ny 2 andro ka hatramin'ny 4 andro. Ireo kardinaly ireo dia tsy hivoaka raha tsy misy ny anarana kardinaly mivoaka ho an'izay dimbin'ny papa Benoît XVI izay papa teo aloha ndao arahana ny fanazavana misimisy kokoa nentina pretra anankiray. Sorona masina lehibe no nanomboan'ireo kardinaly andray anjara amin'ny conclave izay niandohandroany ao Vatican. Fotoana isan'ny manatantara eo amin'ny fiainan'ny fiangonana katolika ary tsy atao raha tsy hifidy ray masina vaovao. Misy 510 ny kardinaly hidy ao amin'ny efitra 16 anatanteraka ny fifidianana izay ambaran'ny fiangonana katolika fa eo ambany fiahin'ny fanahy masina. Raha manaraka ny fitoam-pavahana androany zao tsika rehetra dia finafanamenamena ilazana ny hoe asan'ny fanahy masina io ataon'ny ireo mpitondra ireo ary adidy mavesatra no nitsoroka izy ireo ka antsony ny fanahy masina ary ny fiangohana ray amanontolo dia miaraka miantso n'izay asan'ny fanahy masina izay dikan'le hoe conclave hoe mihidy miaraka ao amin'ny chapelle 16 zay moa dikany hoe conclave mihidy miaraka miataka mihitsy amin'ny fiainany andavanandron'ny olona mba hiataka hivavaka araka nanatanterahana Kristy sy nandrahana Kristy mandrakariva ny mpianana. Ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 4 andro ny tokony ho faharetany fepitaona anomezan'ireo kardinaly ireo ny anaran'ny ray masina vaovao.
Misy fividianana in-efatra isan'andro, roa maraina, roa ny tolakandro. Dorana avokoa ny taratasy rehetra mirakitra ny anarana nosoratan'ireo kardinaly rehefa vita ny ady hevitra isan'andro satria tsy ambaratelo lehibe izany. Ny fivoahan'ny setroka mainty no midika fa mbola tsy misy papalany. Ny setroka fotsy kosa no manambara fa efa fantatra ny olohan'ny fiangonana katolika vaovao. Rehefa azo ny roa pahatelo ny mpifidy, izany hoe amin'ny mpifidy amin'izao fotoana izao izany dia fito amby fitopolo amin'ireo kardinaly mpifidy. Rehefa mahazo an'izay ny kardinaly anankiray dia izany no voafidy ho papa Ray Masina. Izay anarana voaka orin'ny conclave dia raisin'ny fiangonana katolika ho avy amin'Andriamanitra irery ihany ary ery ny fanahy masina ihany koa. Misy hatrany ny fotoam-bavaka ataon'ny mpino katolika maneran-tany izay tsy diso anjara amin'izany ny eto Madagasikara satria ankoatra ny fotoam-bavaka dia misy ihany koa ny vavaka manokana ho an'ity conclave ity. Iray amin'ireo kardinaly 520 ireo zany no papa vaovao ary betsaka dia betsaka ny adidy miandry io papa vaovao io. Maro ihany koa tsena no mihevitra fa matoa ny papa Benoît fahinambefolo nametra-pialana dia fantana fa maro ny adidy mbola miandry azy kanefa mety tsy ho araky ny ainy intsony izay. Inona avy ary ireo andraikitra sy adidy izay miandry ny papa vaovao ireo? Fiangonana be mpanenjika tokoa amin'izao fotoana ny fiangonana katolika ka maro ny andraikitra miandry izay olany ho papa. Ny kolikoly ao anatin'ny Vatican manokana izay nipoitra tamin'ny raharaha Vatilix namoahany olona akaiky ny papa Benoît fahinambefolo taratasy tsy ambaratelo noho ny fitiavam-bola no voalohany amin'izany. Teo alohan'izay ary efa taona maro no simban'ireo pretra pedofile ny asin'ny fiangonana katolika, indrindra raha hita taty aoriana fa nizahin'ny fiangonana nafenina trany ireo raharaha ireo. I Davida zao dia manetsiketsika mafy ny sain'ny maro na olan'ny mopera izy fonikely. Milaza mbola tezitra amin'ny fiangonana izy sy ny vadiny. Tezitra ao satria tsy misy mihaino mihitsy ry zareo, mampanantena zavatra iray dia avy eo zavatra hafa no ataony mahakivy. Ao anatin'ny Vatican mihitsy dia mampiady ihany koa ity raharaha ity. Ny sasany amin'izy ireo dia milaza fa tokony ho avela hanambady ny pretra. Ireo raharaha ireo matetika dia avy amin'ilay hoe miaraka foana tontolo andro ireo mopera ireo ka lasa manita-tsaina. Raha mba nanana fianakaviana izy ireo dia mba miala kely amin'ny zavatra hafa ny eritreriny. Ny fampiasana fimailo, ny fanalan-jaza, ireo koa dia mbola loha hevitra maro anisan'ny mampiady hevitra ao anatin'ny fiangonana. Inon'ny maro anefa fa mbola tsy ilay ho avy manaraka eo no hanova zavatra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana katolika. Tsy azo adino fa ireo kardinaly rehetra ireo dia nandray akaiky ny hevitry Benoît fahinambefolo avokoa. Voafidy izy ireo satria fantatra fa mpitana ny fombafomba ny fiangonana hatramin'izay. Ireo fanovana lehibe mety hitranga izany dia tsy maintsy andeha ao aorian'ny olana goavana nalovany fiangonana amin'izao fotoana dia ny fiainan'ny mpiangona indrindra ao Eropa, Etazonia sy ny any Azia. Hijanona any ivelany ihany sika hiresaka indray kosa ny reto super-héros reto ao anatin'ny vaovao insolite. Efa taona maromaro no nafantarana n'izany hoe super-héros zany teo aloha ny teo amin'ny boky ohatra ao anatin'izay ny Superman, ny Batman sy ny sisa rehetra. Amin'izao fotoana kosa rehefa taona vitsivitsy izay dia misy ireo tanora izay miezaka mampiasa sy mampiatra izay hoe maha super-héros zay eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny ataon'izy ireo dia ny manenjika ny ratsy eny amin'ny lalambe. RLSH efa nahazo anarana tokoa ireto olona ireto, real life super heroes na hoe super héros amin'ny fiainana tena izy. Efa betsaka dia betsaka eran-tany ireo tanora makatahaka na makahevitra amin'ireo super héros hitany amin'ny boky sy horonan-tsary. Tsy manana fahefana be toy ny hoe manidina akory izy reto, mazava loatra izany fa manana herim-po kosa. Tany Mexico no nisy tahaka ity voalohany, Super Barrio no anarany ary naka-akanjona catcheur izy. Nihitatra tao Etazonia izany no ny avy eo nanomboka ny taona 2000. Amin'izao fotoana dia voaisa ho 700 izy ireo ao Etazonia fotsiny. Très important, c'est qu'ils ont un rapport très fort avec la police. C'est-à-dire que ny tena mazava-dehibe azy ireo dia mifandray akaiky amin'ny mpitandro filaminana izy ireo. Mandeha matetika eo amin'ny komisaria izy ireo milaza izay tokony ho ataony.
nanomboka nivoaka tamin'ny firenena hafa izy ity indrindra taorian'ny voan'ilay horonan-tsary kikas izay nampiseho olon-tsotra miezaka mitandro ny filaminana. Iray amin'izy ireo zao i l'arpenteur ao amin'ny tanànan'ny Valenciennes. Mpianatra aho ary irery tao an-trano no nahita hoe maina be ny fiainako, dia avy eo nahita tamin'ny televiziona ny tantaran'ny diany RLSH amerikana niady tamin'ny olon-dratsy tao New York, dia io no nanosika hijery ny ratsy mitranga eto Valenciennes. Nanomboka teo zany dia niakanjo toy izao ity tovolahy ity, miezaka manenjika ireo mpanao ratsy eny an-dalana. Nanampy manokana ireo 4,000 eo amin'ny tanànany ihany koa izy. Izay ny vaovao mikasika an'iny asa raha hisy malagasy ihany koa fantatra fa misy malagasy maro be mpankafy ny superman sy ireny super-héros reny asa na hisy ampiatra eo amin'ny fiainana andavanandro toy ireny. Izay ny resaka insolite tsy dia lavitra an'izay ihany koa ny fanatanjahantena hoentiny andro lalain'Andriamasy amintsika. Salamadolo tsika rehetra dia araba natratry ny asaramanitra tombontsika amin'ny vaovaon'ny baolina kitra izany satria mbola ny ekipan'ny ASSM LGK hatrany aloha no mitarika vonjomaika ao anatin'ny fiadiana tokony Nankalaza andro fahatelo ny tanterana ny farany herinandro lasa teo. Nomontsany ny Arivo Football Club tamin'isa mavesatra enonatra ny ekipan'ny United FC tena mikanja be masina ny sabotsy tolakandro lasa teo tao anatin'ny andro fahatelo ny fiadiana izay tokony Nankalaza taranja baolina kitra. Taorino kosa dia lavy ny tana formation FC tamin'isa ronoatra ny kosa baolina izay samy tafiditra Olivier avokoa. Ny antro ihany fa tany amikanja synthétique ny Carion dia lavy ny diany tamin'isa ronoray ny COSPN tamin'ny alalan'ny baolina tafiditra Florence Cri. Resy ny Jité tamin'isa telonoray ny Vesta Team FC ary niondrika teo anatrehany ASSM LGK tamin'isa ray notelo kosa ny Ezami FC. Mitarika vonjomaika hatrany aloha hatramin'izao ny ekipan'ny ASSM LGK izay mitovy isa samy sivy amin'ny Jité saingy manatomo amin'ny goal average ny ekipa Masinda Misely. Ekipa dimy kosa no samy manana isa enina dia ny FC, Tana FC, Aisadema, Kosfa ary Kospn. Samy tsy mbola nahita fandresena kosa satria toka amin'ny tana ireo larina telo farany amin'ity fanan'ny Ligue Nalamanga ity, ny Ezami FC, Vesta Team FC ary United FC. Ito amin'ny farany herinandro avy izao ny faninanana karampitso vao hivoaka indray ny fandaram-potoana rehetra ao amin'izany. Ho an'ny taranja basket kosa dia efa saika fantatra avokoa ireo ekipa tafita ho amin'ny lalao am-pehifadalana amin'ny sokajy N1B ao anatin'ny fananana fety de basket. Anisan'ny lohany songadiny koa tamin'ny farany herinandro iny ny fiona tao amin'ny sokajy vétéran fampisehoana nataon'ny ekipan'ny BBCM. Isan'ny lalao tena nisongadina teny amin'ny kianjana indray soro ny alahady lasa teo ny fifandonana teo amin'ny BBCM sy Batima Larbi tamin'ny lalao ambiny fanitsany isam-bolona ho an'ny sokajy vétéran. Na dia mpilalao enina ihany aza ny filohan'ny fédération Malagasy taranja basketball maromaro Jean-Michel sy ny ekipa no niatrika ny lalao tena vita nandresy ireo mpilalao ny Larbi tamin'ny alalan'ny traikefa. Isan'ny tena songadina tamin'izany iradadatoa izay efa mananika ny 25 taonany kanefa mbola nahavita nanao fampisehoana samihafa mihitsy nanoloanan'ny Rozandry sy zanaka ny fanandrina taminy. Ny voako mpandresy anisa 70 ny BBCM tamin'izany. Ny sabotsy ihany koa no namita ny anjara lalao tsy vita ny sokajy senior vehivavy ka ny voako mpandresy tamin'isa 74 ny JC Ambomanarina nanoloana ny SSM Parbe. Ankoatr'ireo dia saika vita tamin'ny farany herinandro lasiny ireo lalao am-pavalon-dalina sokajy N1B. Samy tafita ho any amin'ny lalao am-pehifadalina avokoa ny BCS Somanandrarina, TTS Ambomanarina, GSM Ambopo, ny Batima Larbi, Ex 67 hectares, ny Bled Ambotraraba ary ny anjara BC Ampasapito. Lavony BCS tamin'isa 20 ny Madasport. Niondrika teo anatrehany TTS tamin'isa 7 ny GSP Betongolo. Resy ny GSM tamin'isa 5 ny Andray sur 2. Nailiky ny Batima tamin'isa 20 ny Ambany Atsimo. Ny ekipa Nambatobe kosa ny laviny Ex 67 hectares tamin'isa 13 Ireo mpilalao ny NBC andrefa Nambojanary no resy ny Bled tamin'isa 7 ary ny ekipa ny Setima Nalamahitsy no nailiky ny anjara BC tamin'isa 12 Lalao ny AT2B sy BBCM sisa no tsy vita tamin'ity lalao am-pavalon-dalo ny sokajy N1B ity satria mbola voatana niatrika ny fananana section tany renivohitra ireo mpilalao ny mamasina tamin'ny fotoana io. Amin'ny valora mahery 14 minitra izao eto Madagasikara dia izay ihany koa no entsika mamarana ny Jité ny amin'ny androany mirarosoa antsika rehetra mpanaraka ny Idrimina rahampitsindray ny fotoana manaraka veloma daholo. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. RTL, nanoatra ho anao teo.